Mbola mahafaly hatrany revana malala rehetra amin'ny tompo miarahabantsika rehetra mahatratra izao alatsinainy fa 4 volana novambra taona 2025. Ato anatin'izao sakafom-panahiny io izao ary mpanjinantsika hatrany ny aloha hevitra manao hoe mahandrasa ho avy ny tompo. Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay mandrakizay eo faly ny fonay midera sy mankalaza manome voninahitra anao. Ny amin'ity maraim-baovao atolotra ao iainanay eto anatrehanao ity indray. Dia ny ato anatin'izao sakafom-panahiny io izao indray. Tompo, ianao ilay Andriamanitra tsara ary manakambara aminay. Dia mitenena Jehovah Andriamanitra fa mihaino anao izay zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana, ny sakafom-panahintsika amin'ity anio ity dia arak'izay hita ao amin'ny Lioka 1:20. Lioka 1:20 ny andinin'ny 15 ka hatramin'ny 1:20 izany. Lioka 1:20 andinin'ny 15 ka hatramin'ny 1:20. Toy izao mivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy nilaza ny tempolo fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy. Fa hoy Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsisy avela isy vato ifanongoa eto ka tsy horavana. Ary hoy izy ireo nanontany azy hoe, mpampianatra, raha oviana no ho avy zany, ary inona ny famantarana rehefa tonga zany? Ary hoy izy, mitandrema, fandrao voafitaka ianareo, fa maro ny ho avy amin'ny anarako sady anao hoe izao no izy, ary koa efa akaiky ny andro koa aza manaraka azy. Ary raha handready sy tabataba ianareo, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy de miaraka amin'izany ny farany. Ary hoy izy taminy, hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy horohorontany lehibe sy mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Revana malala rehetra ao amin'ny tompo, dia ity soratra masina ity dia miresaka indrindra ny amin'ny nanambaran'i Jesosy izay andravana ny Jerosalema sy ny iaviany farany faran'izao tontolo izao zany. Eo anatrehan'izany tena mampiseho zavatra mampiororo Jesosy Kristy. Kanefa izy ihany no miteny hoe aza matahotra, mitandrema, aza mifototra amin'ny zavatra hita maso satria io anie ravy. Ary zany mihitsy zany teny anankitelo zany mihitsy no entina amintsika izao. Aza matahotra, aza matahotra. Any ny andinin'ny 15 any de teneny mihitsy ny raha andre tabataba nareo, raha andre ady anareo, hisy ara-firenena hitsangana mely firenena, hisy fanjakana hitsangana mely fanjakana, hisy mosary, hisy horohorontany, aza matahotra. Entina ilazany reny rehetrarehetra izany fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana sy fijaliana. Kanefa matoki fa Jesosy Kristy efa naharesy izao tontolo izao, ary izany no ilazany hoe aza matahotra, mba hatonga atsika zany tsy banjina amin'ireo hoe hisy firenena hiady hamely firenena, hisy ady, hisy tabataba ry, hisy anao grevy ry, hisy an'izao ary hisy an'izao ary. Aza mifantoka amin'ireny ry havana, fa mifanotoa amin'Andriamanitra irery ihany. Fa ny faharoa de zao, mitandrema, fa maninona moa ny asaina mitandrina? Any amin'ny 9:9 any tena teneny mihitsy, mitandrema sao voafitaka ianareo.
any aparany any de ho avy ny antikristy, ho avy isy olona iteny aminareo hoe izao ny kristy no tsy efa mitranga ve zany rehetrarehetra zany. Misy ane olona tena miteny mihitsiny hoe za no mesia e, misy ane olona tena miteny mihitsiny hoe azany kristy e, misy ane olona tena samy miteny mihitsiny hoe za lay fanahy masina e. Fa Jesosy Kristy de mampitandrina atsika mba tsy ho voafitaka an'ireny karazana fanahy reny. Efa kaiky ny andro, aza manaraka azy miorena tsara, aza miova. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay ary miantso atsika, miantso anao mba hijoro tsara am'izany finoana an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izany, mba tsy hitodika ao amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana e. Aza manaiky hanao fifanarahana miafina amin'ny satana any e. Aza manaiky hivarotra ny fanahinao e. Mitandre mariavana fa ho avy ny tompo e, hanontany anao izy manahoana sy manahoana ny mombanao. Eo anatrehan'izany ary havana de izao ary idirantsika amin'ny fahatelo ny amin'ny hoe aza mifototra amin'ny hita-maso ianao, aza mifototra amin'ny hita-maso ianao. Ny mpianatra manko eto aho dia nanomboka amin'ny andininy fahadimy sy hatraty amin'ny fahafito aty de ny zesta be ry zalahy miteny Jesoa tsy hitanao ve tempoly io e, voaravaka vato tsara sady mahafinaritra, feno fanatitra eny amin'ny tempoly tena, ary tena lay fahatsaran'ny tempoly mihitsy naseho an'ireo mpianatra ireo. Any Jesosy hoe zany nenay e, ahoana ny anao? Fa inona no navaliny Jesosy? Ho avy ny andro izy ka tsisy avela, tsisy vato havela hifaningo eto ka tsy ho ravana. Zany hoe tena ho ravana tanteraka hatramin'ny fakany io trano be zay lazainareo io fa tsara tarehy io. Aza mifototra amin'ny hita-maso e, satria ny tao amin'ny tempoly anie reharehan'ny jiosy io e, harenan'ny jiosy io e, voninahitra ho an'ny jiosy io e, ary anehoana tena hoe io zany le rafitra ra-pivavahana mijoro tsara teo amin'ny jiosy e. Mandalo zany rehetrarehetra zany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mety misy zavatra ireharehanao, bôgôsiteanao, volanao, ny voninahitrao, ny toerana misy anao. Tady idio ry havana fa mandalo zany rehetrarehetra zany, mandalo zao tontolo zao, zay manana an' Jesosy Kristy any no tavela, zay manana an'Andriamanitra, Andriamanitra ny famonjena azy any no hany sisa tafatsaniny. Aza miantehitra, aza mifototra amin'ny hita-maso. Soratra masina rahateo de any amin'ny Koritianina any de miteny hoe fa ny zavatra hita de mandalo ihany, fa ny zavatra tsy hita no maharitra mandrakizay. Any amin'ny Koritianina faharoa any no ahitantsika an'izany, toko faha-efatra izay. Mba hahatonga anao hifototra, hibanjina, hianoka hirihery ihany ao amin'ny Kristy. Hivavaka isika ry havana, misaotranao zay Andriamanitra fa miantso anay ianao mba tsy hibanjinanay na hiankinanay na hianteheranay amin'ny zavatra zay hita-maso. Maro tokoa anie ny fotoan'Andriamanitra zay hijerenay hoe manam-boninahitra zay de ao fa mianoka any amin'izany, manana toerana tsara zay de ao fa eo de faly hiantehitra am'izany, fa antsonao zay mba tsy hantehitra amin'ny zavatra hita-maso. Miantso anay ihany koa ianao mba hitandrina, satria maro tokoa anie ny antikristy e, maro anie ny fanapahany ety am'izao tontolo zao zay mitazona, zay misintona anay ho any aminy e. Fa mampitandrina anay ianao Tompo mba hahatonga anay ho ao aminao irery-any. Ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany nefa de miantso anay ianao mba tsy hatahotra, tsy hatahotry ny am'izany zay satria miaraka aminao.
Tsy atahotra an'izany zay satria fantatray fa eto amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana sy fijaliana. Fa matoky kosa izay fa ianao Jesosy Kristy ilay efa nandresy izao tontolo izao no mbola hampandresy anay koa amin'izay rehaka izao tontolo izao, amin'izay rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao. Miaraha lalana aminay Andriamanitra, tario amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay, mba handehananay miaraka aminao hatrany amin'ny anaran'i Jesosa. Amen. Eny ary, mirary soa daholo indray ry havana, ny samy tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy.